Momban'ny teatra politika mampangidy jeda notosainy Aveliny Doro. Amin'ny ankapobeny tena nafinaritra tokoa izy satria tsy toy ny teatra klasika fahita fa tena sokajiana mihitsy hoe teatra moderne, na ny haingon-tsehatra, na ny ravaka, na ny lindran-tsehatra, na ny asa vana, na ny feo, na ireo mpandray anjara, dia tena hitanao mihitsy hoe literatiora asokajiana ny literatiora moderna ny zavatra azo atao. Eo amin'ny votoatiny kosa indray dia hita tao anatin'ilay teatra daholo na ny fihetsem-po, malahelo, fihetsem-po, faly, fihetsem-po, tezitra, hita tao daholo nahafapotanteraka mihitsy aminay tsy mampangididy jeda fotsiny izy fa tena nampangididy de A à Z. Ka eto am-pamaranana dia mirary soa ny Avelina Doro engany mba ho maromaro ny zavatra tahaka ireny ary apresiana koa isika ianareo tanora mba hanaraka ireny literatiora ireny satria dia tena hita zao fa tena tia literatiora nareo matoa tonga maro tahaka an'izao. Ho an'izay tsy naharaka moa dia efa misy ihany koa ny boky mampangidy jeda saika ny ankamaroan'ilay zavatra natao tao zany dia hita atao anatin'ity bokyny Aveliny Doro ity avokoa. Ka dia engany isy indray ny mampangidy jeda na saika fanontelo makasitraka.